Dia mbola faly miaravantsika rehetra any tokantrano indray manaraka an'ity fandarana mety toetry ny andro ity ary atao anatin'ny televiziona malagasy. Ho an'ny toetry ny andro kosa ary raha ho an'ny 3 andro manaraka izany hoe mandrapa tonga ny amin'ny zomalo dia mbola somary hita taratra ny zavana vao maraina amin'ny ankapobeny, izany hoe ahitana masoandro mipoitra ihany zany amin'ny ankapobeny amin'ny ampovoan-tany iny ny tolakandro. Raha ho an'ny volonandro tena ririnina kosa aloha dia any amin'ny weekend ihany zany tena ahitana an'izay, any amin'ny sabotsy sy ny alahady zany no azovahana indray ny tsoka avy aty atsimo atsinanana dia andraondraona amin'ny ankapobeny amin'izay alahady sy ny voalohandohan'ny herinandro izay ny amin'iny ampovoan-tany manontolo iny ary ahitana orana malefaka indray zany amin'ity morotsiraka atsinanana ity, izany hoe ny ampovoan'ny atsinanana sy ny avaratra atsinanan'ny nosy. Hojerentsika amin'ny antsipiriana izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina ary dia misy zany zavotany amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sahatsasany amin'ny afovoan-tany ny vao maraina. Misy sanorana tandrifin-drahona kosa hoentin'ny rindrin-drahona taty atsimo nosy aty amin'iny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana iny toraka izany koa dia mandrahona aty amin'ny analanjirofo sy ny faritra savaty amin'ny ankapobeny ary arahana orana malefaka izany indraindray ho an'ny morotsiraky ny maro antsetra iny. Misy tandrifin-drahona kely ihany koa manodidina ny nosimbe raha ho an'ny vao maraina ho an'ny rapitso izay fa ny ankoatr'izay dia fandimby-drahona sy ny masoandro. Ny tolakandro kosa indray dia maina amin'ny ankapobeny saika hibantoerana hatrany aloha ny masoandro mibalika manerana ny nosy raha toa ka mbola saika ahitana orana malefaka kely ny morotsiraky ny faritra analanjirofo iny mandraondraona kosa aty amin'ny morotsiraky ny atsimo atsinanana sy taolaniaro aty. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana ho an'ny rapitso dia 3 ka hatramin'ny 5 aty amin'ny faritra afovoan-tany, 7 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka atsinanan'ny nosy, 9 ka hatramin'ny 12 kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Mahatratra 13 aloha ny ambony indrindra dia any Mahevatanana sy Antsohihy no ahitana izay. Toy izay toetry ny andro izay ihany raha ho an'ny alakamisy kosa indray dia mitovitovy amin'ny alarobia ny tontolo andro satria dia ny zavotany na andian-javona ny vao maraina no hita amin'ny faritra sahatasany aty amin'ny afovoan-tany. Misy tandrifin-drahona kely ny morotsiraky ny analanjirofo, misy tandrifin-drahona ihany koa aty amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo atsinanana aty sy ny fito vinany iny. Ny ankoatr'izay moa dia ho maina ny andro. Ny maripana raha ho an'ny alakamisy dia 20 ka hatramin'ny 20 eo ny aty amin'ny faritra afovoan-tany manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka atsinanan'ny nosy, raha toa ka 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra kosa dia 20 degré celsius mbola Mahevatanana sy Antsohihy Antsary. Amarana ny toetry ny andro ary raha ho an'ny zoma kosa indray dia mbola maina hatrany ny tontolo andro ho an'ny faritra maro manerana ny nosy, miakatra aty amin'ny tapany atsimon'ny faritra atsinanana mahazony vatovavy sy fitovinany iny kosa dia ny tapany atsimon'ny faritra aloatra mangoro ny orana tandrifin-drahona ho an'izay zoma izay dia misy tandrifin-drahona manodididina ny nosibe ny ho an'ny tolakandro moa zay rehetrarehetra izay. Ny maraina dia misy ny andian-javona na ny zavotany vao maraina. Mahakasika ny maripana ny zoma kosa indray dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 ny ahitana fidinany any aty amin'ny faritra afovoan-tany, 17 ka hatramin'ny 19 morotsiraka atsinanana, 13 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Mafana indrindra 13 degré celsius dia mbola Mahevatanana hatrany. Ho an'ny falitondrivotra Tananarivo renivohitra kosa indray ary dia ambany amin'ny ankapobeny tany falitondrivotra eto Tananarivo amin'izao fandohan'ny herinandro izao. Ambany ny fetran'ny OMS avokoa ny rehefa voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy no jerena zany dia vinavolaina hiakatra amin'ny ankapobeny izay tahan'ny falitondrivotra eto Tananarivo izay ka mila mitandrina noho izany ireo olona marefo amin'ny falitondrivotra toy ny ankizy, ny olona, ny olon-dehibe, ny antitra, ny vehivavy bevoka ary ireo olona manana olana amin'ny taova fisifoana. Dia makasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany, manasanao hatrany anaraka ny vaovao any mety toetry ny andro manaraka indray ary veloma tompoko.